Niara-ny fampiatoana vokatry ny fahasairana ny orinasa na chômage teknika ity mpiasa amina orinasa tsy miankina iray ity. Mitaraina mafy izy satria tsy voahaja araka ny tokony ho izy ny zony araka ny filazany. Tonga dia voakasa mahazo fotsiny nareo dia trany anisan'ny diavana ihany zany hoe ia miala 50% izy. Dia anatin'ny ampiasana izay androany tsisy vahaolana mihitsy zany. Tsy amin'ny zany zarana le 50% na le fanampiana le fanomezana tamin'izay ary. Eny zany aloha laoka lazy tsy maintsy aloha vidin-jiro hanina hohanina tsy maintsy tadavina ny fahatrano. Sahirana zany hoe tsy talizy moa zany miankina le zava-misy any. Ny zavatra ataony azy zany aloha ny atao hoe tsisy fa mitsinjotsindroka an'izay zavatra asa madinidinika hita angambany aloha zany ataony amin'izao. Amin'izao fahamehana izao, maro ireo mpiasa toa azy no misedra olana ka tonga mitondra fitarainana eny anivon'ny tompony andraikitra araka ny filazan'ny syndicat-ny mpiasa Confédération syndicale des travailleurs malgaches CSTM. Mila jerena manokana ny hitsinjovana ny zon'izy ireo ho iatrany ireto farany. Manoloana ny zava-misy ohatra zao hoe amehana ara-pahasalamana zao dia tena mafy no mahazo an'ireo mpiasa ireo. Ary be ny tonga fitarainana eto amin'ny syndicat ngamba nefa mandratrany amin'ny isan'andro eto dia misy olona eo amin'ny 20-30 mpiasa eo mitaraina eto hoe zay tratran'ny chômage teknika. Problème be eto amin'ny syndicat mahitsy izy amin'izao fotoana izao satria taraina foana aty aminay izy. Mampiakatra andraraha zay ny amin'ny inspection de travail na mandeha mankeny amin'ny ministère eny FOP dia saika presque fanalana le mpiasa fanaovana fampetona chômage teknika. Io ny tena piariny mahitsy dia izy tsy mba voafetra hoe misy fepotona hoe durée déterminée fa indéterminé izy mbola tsy fantatra mihitsy hatramin'izao. Ho an'ity orinasa afakaba no tsy tiana ity dia nisy ampahany tamin'ireo mpiasa no tsy maintsy nampiatoana. Na izany aza dia milaza ny tompony andraikitra fa voahaja sy voaloha amin'ny ara-dalàna avokoa ny karamanisy ireo. Araka ny fantatsika dia midiny frontière dia ho an'izao ny France aloha zany dia tena misy hitrangana problème indrindra ao anatin'ny orinasa. Voalohany indrindra ny tsy fahafahana manao ny paiement ny karaman'ny ankizy. Rehefa tsisy ny chiffre d'affaires mazava ho azy zany tsy misy ny vola ahodina anatin'ny orinasa. Dia hatreto aloha zany dia mbola tsy dia misy olana loatra ny mpiasa tato amin'ny orinasa izay misy anay kanefa koa izay nefa fa maheno sy mahafantatra fa ny orinasa manodidina ny orinasa indrindrandrindra fa rehefa miaramiasa aminay fa maro amin'izy ireny no manana olana tratran'ny chômage teknika. Miantso ny tompony andraikitra hamany olan'ireo mpiasa ireto mpisehatra tsy miankina sy mpiaro ny zon'ny mpiasa ireto. Tena mangataka mihitsy izay hoe inona no azon'ny fanjakana atao tsy teny izay hoe ompihana ny karamanay sambolana tsy dia hoe izay loatra fa hoe inona no azon'ny fanjakana anohanana ny orinasa pakaba na ireo asa rehetra tsy miankina ny fanjakana fa mandalo fotoan-tsarotsy. Tokony voalohany indrindra dia amany olana ny mpampiasa, amany olana ihany koa le fanjakana satria matoa zany napetraka ny mpiasa mandoa kinapo sara-dalàna izy dia tokony mba ho jeren'ny fanjakana hoe ireto mpiasa reto reny efa misy amehana ara-pahasalamana ohatran'izao.